Amin'ny fifaliana lehibe indray no azotsona rahatokatrantsika ny amin'izao anio izao a. Ny ambasadeur-ny Yahosoa Elia no mandroso atokatrantsika mitondra ny fampianarana lalana faharoa indray tsika ny amin'izao fotoana izao. Dia amin'ny firavoravoana lehibe no iarahantsika indray ary miarahaba manokana ny dada malalaka Yayavaza izay mampitondra an'izao teny izao a. Ary miarahaba manokana koa ny Yahosoa izay tompony fampianarana koa izay avy any amin'ny dada mala Yayava ary dia voninahitra ho anazy menaka. Dia mamerina ny fiarahabanantsika rehetra totokatrano tena koa ny ambasadaran'ny Yahosoa Elia no mandroso atokatrantsika indray ny amin'ny teny ety a. Dia mamerina ny fiarahabana an'izay rehetra mbola tsy naheno ihany koa izany a. Dia samota iny Yahosoa daholo. Lalana faharoa ny fampianarantsika ny amin'izao anio izao ary mitondra ny lohateny hoe ny anaran'ny Yayava dia novain'ny olombelona hoe Allah. Moa izany Andriamanitra ny Silamo izay alaza ao any tsy malala, na hoe Jehova ho any Andriamanitry ny Protestanta ny dikan'izay, ary hoe Yahvé ho any Andriamanitry ny Katolika ny dikan'izay. Fa maninona moa izany izy io no novaina? Izany ilay resatsika. Dia hatrany manome valiteny ary ho averimberiko ity valiteny ity hoe na nararoatra ny atezeran'ny dada Yava ny olombelona, satria rehefa nanota ireo zanak'Israely ireo dia nanararoatra an'ilay atezeran'ny dada Yava izay nisy teo amin'ny zanak'Israely ny olombelona. Ina ny antony? Satria ny olombelona rehefa nahita hoe tezitra dada Yava tamin'ny zanak'Israely izay nanota teo anatrehany, dia nandray fanapa-kevitra dada Yava hikapoka sy hamely ary hamono an' zareo ary hisaraka amin'ny tanteraka. Ary nanomboka teo dia tsy nisy nafantatra ny dada Yava intsony ny zanak'Israely. Eny ny fahatrany amin'ny anarany aza tsy fantany. Ka rehefa tsy fantany moa ny anarany izany dia mazava ho azy fa tsisy mahay intsony. Ary rehefa tsisy nafantatra intsony ny olombelona dia nanomboka teo amin'izay dia namorona ny anarany amin'izay ny olombelona rehetrarehetra. Tao ny katolika romanina nanomboka namorona ny azy koa. Tao izany ny silamo namorona ny anazy koa. Silamo dia tena nisy namorona boky spesiala ho an'izareo mihitsy izy. Izay no nahatonga nanome an'ilay daty hoe raha ny fivavahana silamo angaika taty amin'ny taona plus 600 taoriana l'an 0, nefa ny bokin'ny Israelianina bokin'ny Jiosy efa tany amin'ny moins 1900 tany ho any zany. Chiffre approximative moa zany fa zany hoe milaza ny mahatranainy azy. Ny bokin'ny Mose zany dia efa tany amin'ny taona moins 1500 moins 1400 tany ho any. Chiffre approximative daholo zany hoe daty manakaiky ny maro satria fa ela loatra izy dia tsy hita intsony hoe tena hoe précis, tena daty précise mihitsy. Ka eo amin'izay sary izay dia milaza amintsika mihitsy fa efa boky efa taty oriana daholo zany ny boky misy. Raintsika ny katolika romanina dia tany amin'ny tany amin'ny moins 100 tany ny tena nanjakanjakan'zareo tao amin'ny fahatry ny Israel. Nanomboka nanjakazaka izy dia rariny zareo raha namorona. Ohatran'izay koa ny protestanta koa namorona ny azy izy taty oriana ela be taty koa izy mba namorona ny azy. Zany hoe samy namoromorona ny azy teny daholo zany nanararoatra ny fisarahan'ny dada Yava tamin'ny zanak'Israely. Satria tsy nahay niantsony eo Andriamanitra intsony ny olombelona. Dia teo ilay fanararotana ilay olombelona Israelianina izay resako izay tsy afaka niantsony Andriamanitra ny satria ny ataon'ilay Andriamanitra ny Yayava dia nanararoatra daholo namorona anarana ny olombelona ary indrisy tonga hatrany amin'ny namorona boky mihitsy ny aza dia samy nanao ny azy. Zay. Ka ho azavaiko amintsika tokoa hoe tena nisy ve izany hoe tena tezitra marina ve tamin'ireto zanak'Israely dada malala Yayava ary vokatran'izay atezerana izay dia nisaraka taminazy dada malala Yayava. Rehefa nisaraka taminazy dia lasa tsy fantatra intsony ilay anarana. Daholo jerevantsika ary ny soratra masina.
jerevantsika ara ny soratra masina araka ny voalaza ao amin'ny tadi afaka pitentsika zany teknisiana sady manolotra manamboatra ihany nareo ao anatin'izany sary tetra zany araka ny voalaza amin'ny bokyny Isaia toko voalohany misy nkeny tao jerevantsika voalohany Isaia toko voalohany mikasika ny amin'ny hoe ny atezerany dadagavata amin'reto zanak'Israely reto zany raha mamesana dia mba somareketrakely zay ao mety tsara Isaia toko voalohany dia vakitsika manomboka amin'ny andinin'ny faharoa avy hatrany zao ny vakitsika zany hoe eto zany tsika dia ahitany atezerany dadagava tamin'ny zanak'Israely ary nanompo andriaman-kafa ry zareo ka izay mihitsy ny natezitra ny dadagava ary nanao tsy mety izy zany hoe niantso andriaman-kafa reto israelianina reto ary nysarahany dadagava dia lozika be zany rehefa niala tokoa dadagava dia niverina tamin'ny andriaman-kafa natsotsomo zareo izy ary hafa indray koa niditra teo any hoe tena mampalahelo mihitsy ny sara mitranga amin'ity olombelona ty fa izay no tonga antsika nanome an'ilay daty mihitsy ny ambasadeur-ny Elia hoe ity nge ny daty dia jereo tokoa fa tena nialanareo ny anarana mahafaka amin'ny fahotana satria mantsy ny tena marina io andriamanitra io tena tsy tia fahotana izy ary tena halany mihitsy nyzany fahotana zany tena tsy mety amin'ny mihitsy n'izay teny izay lova kehitrino nisy atoko fa 7:10 anomboantsika anazy aloha amin'izay resaka fahotana izay hoe tsy mety amin'ny mihitsy ny fahotana io ka raha ianao zany mpanota ny fivavahanao miteraka anao mpanota ohatra mpanotanao rehefa tsy hayavany antsoinao dia efa mpanota ianao raha vao miteny hoe andriamanitra Abrahama ny andriamanitra anao ka tsy hayavany antsoinao dia mpanota ianao satria io ny orizinalina antsoiny Abrahama ka raha misy olona manova an'izany dia efa tsy andriamanitra Abrahama miaraka aminazy lozika be nge zany na ianao koa ny comprendre an'izany hoe i Abrahama kosa vetany amin'ny lamoiny 2000 tany ho any no nisy dia izy ny antso hoe yayavato ao anatin'ny bokyny Israely ihany dia misy ve olona mamorona boky hafa teorian'ity dia mamorona anarana hafa izy miteny hoe andriamanitra Abrahama ihany no antsony ahoana moa ny ampitombona an'izany kosa ny aminao na ianao ngita dia micomprendre hoe tsy maro ny ty sary ty ka noho ny amin'ilay tsy fahalalànareo no mahatonga ny Elia mampianatra ankehitriny hoe jereo amin'izay ny marina satria Elia ny raha namonjy dia tonga hamonjy ary tena hamonjy mihitsy ary manoro hevitra nareo mba ho voavonjy nareo nova ketsika nisy atoko fa 7:10 andininy voalohany sy ny faharoa rahantsika mijery tsy mamaky hovonina ry dadagava sy Osla endro ny tanany ava tsy foy fa mavonjy ary ny sofiny tsy lalidalaovana fa mary fa nielokareo ny hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaino izy io zany ny mazava-be ny tena Andriamanitra fa io Andriamanitra io dia tsy miaino ny mpanota novianonoviana ary tsy mety mifandray amin'ny mpanota ary tena halany mihitsy ary mandingana mpanota mihitsy ny ary moa izy io nketsika jery tena Andriamanitra fa dia ho arantsika araka an'izay mihitsy ny izy hoe araka ny bokyny mpaminany dao jevantsika indray jery toko sy andiny hafa ny antsika tsy aloha hijerykina anankiray tsika aloha satria mampianatra dia tsy maintsy manomena ireo koa siny hoe koa misy tenty mba ho jevantsika ao amin'ny Jeremia toko 9:10 dia andininy 9 sy ny 9 Jeremia 9 ka hatramin'ny 18 Jeremia 16 dia 9 ka hatramin'ny 18 16 voilà netsika hijery an'ity tenty indray Jeremia 16 9 ka hatramin'ny 18 fa izao no laizay ny ava izy zany le hoe teny milaza mihitsy ny hoe tena tsy manaiky zavatra tsy mety io Andriamanitra Abrahama io ohatra lehilahy ray manambady anankiroa na telo na efatra na dimy na folo na roapolo na telopolo efa fahotana zany amin'ny Andriamanitra Abrahama io satria ilay mpaminany faran'izay ny raha izay Israely anina satria hoe miaino ny tenin'ny mpaminany nareo dia ny mpaminany Israelianina farany dia
lay antsoina hoe Yahosoa. Mbola ampianariko antsika mihitsy moa anaran'ny Yahosoa io koa. Fa io ny mpamina ny farany, tsy Jesosy zany ny anaran'izy io na Jésus. Non. C'est un faux nom zany. Anarana diso zany, anarana grika zany. Tsy mpamina ny Israelianina zany Jesosy zany. Any amin'ny grika any zany Andriamanitra ny grika zany. Fa ny mpamina ny Israelianina farany Yahosoa no anarany. Zay. Ary zay Yahosoa zay mihitsy no namoaka fanambarana mihitsy hoe aoka ny lehilahy anankiray hanambady vehivavy anankiray, ary aoka ny vehivavy anankiray hanambady lehilahy anankiray, fa zany ny didin'io Andriamanitra Yahova io. Zay. Raha namboarina ozy ny olombelona dia lahy sy vavy no namoronany azy, ary lehilahy iray manambady vehivavy iray, ka ahoana moa zany nareo lasa manambady be dia be. Zay nge tenen'ny mpamina ny farany hoe. Ary tsika tsy maintsy mihaino ny tenin'ny mpamina ny Israelianina. Tsy mahazo mihaino ny teny ankoatra ny mpamina ny Israelianina satria mpamina ny Israelianina no henoina. Ity amin'izay antsika rehefa avy eo fanaorantsika hoe tsy amin'ity le Jérémia 16:3. Jérémia 16:9-18. Fa izao no lazainy avà tompony maro, Andriamanitry ny Israely. Indro atsahatro amin'ity tany ity eo masonareo sy amin'ny andronareo ny feo mifaly sy ny feo miravoravo, dia ny feon'ny mpampakatra sy ny feon'ny ampakarina. Mandeha mankany amin'ny Israelianina zany le teny satria tezitra be dada Yahova. Dia tena ho atsahatra eto amin'ity tany ity izy eo masonareo ny feo mifaly sy ny feo miravoravo, dia ny feon'ny mpampakatra sy ny ampakarina. Ary raha ambaranao amin'ity firenena ity zany, dia zany teny rehetra zany ka hoy izy aminao hoe nahoana moa Yahova no milaza zany loza mafy rehetra zany hamelezana anay? Fa inona moa no heloka anay? Ary inona moa ny fahotanay izay nanotainay tamin'ny Yahova Andriamanitray? Dia ity ny valiny lazao aminy hoe noho ny nafoizany razanareo ahy, hoy Yahova, sy ny nanarahany Andriamanikafa, sy nanompoany azy sy ny ankofany teo anatreny, ary ny nafoizany ahy ny tsy nitandremany lalako, ary ny tenanareo koa ary nanao ratsy mihoatra noho ny razanareo. Zany hoe sady manompo sampo manao tsy mety zany. Fa ianareo aza samy mandeha araka ny ditry ny fo ratsinareo avokoa, ka tsy mihaino ahy. Ena ny hitranga ao amin'ny 7:12 ary ny vaketsika lehina le hitranga. Ka dia horoahako hiala amin'ity tany ity ianareo, ho any amin'ny tany izay tsy fantatrareo na ny razanareo. Any no hanomponareo Andriamanikafa andro aman'alina, sady tsy hamindra fo aminareo mihitsy aho. Zay ny zavatra navahana. Vokatry ilay izy nanompo Andriamanikafa dia nivadika tamin'Andriamanitra, dia tezitra io Andriamanitra io. Noho izany, raha vao Yahova no anarany, dia io Yahova io tsy tia Andriamanitra fa fangaro aminy, ka hovanao ny anarany. Rehefa hitantsika zany fa Yahova no anarany, dia tsy azo atao intsony ny miantso hoe Allah, satria izay ny Andriamanitra Abrahama. Tsy azo atao intsony ny miantso hoe Jehovah, tsy azo atao intsony ny miantso hoe Yahvé. Ny katolika romanina sy ny protestanta nefa nanala an'izay anarana zay, ary ny aiky izy fa diso ny anazy. Dia samy misy zany tonga saina izay mbola tsy mety ho tonga saina, fa mazava be ny ilay teny. Zay na tonga antsika nianatra n'ilay lesona tamin'ny voalohany hoe iza ny anaran'ny Andriamanitra Abrahama. Ka raha vao diso io anaran'Andriamanitra Abrahama io no ovainao zavatra hafa, efa mpanoty ianao. Raha vao niantso hafa ianao zany dia efa klasy mpanoty ianao. Tsy azo lavina zany fa teny marina nge zany. Rehefa tsy mianao dia andany enotsy ala efa ampianarana larana voalohany fa ho fampitohy moa tsy ny voalohany sy ny faharoa. Zay no mahatonga ny Elia manoro hoe teto no natomba nareo nanovana io anaran'io, zany hoe nisy nanararoatra ilay zava-nisy tao Israel. Nararotin'ny sasany ilay zava-doza nitranga tao Israel ny amin'ny adezeran'ny dada Yahova tamin'ny Israelianina, nisy nanararoatra ary dia novaina amin'izay zany anarana zany. Ka tonga eto ny zanaky ny tompon'ilay anarana, zanak'ilay Yahova, ilay misy miteny hoe nga misy Andriamanitra miteraka izany. Ka izay ilay tenin'ilay Andriamanitra Abrahama rehefa nandefa an'ilay mpamina ny farany izy. Ka ny mahatonga ilay olona misy tsy mino an'izany mantsy, kefa diso hatrany amin'ny voalohany nareo, niainao ilay Andriamanitra tsy izy nareo dia lasa Andriamanitra tsy izy nampianatrinareo zavatra tsy marina, dia tsy nenonareo intsony ilay teny Andriamanitra Abrahama tary amin'ny bokin'ny Israelianina.
Za zany mamerina foana hoe aleontsika miverina ny bokyny Israelianina foana amin'izay. Satria any Israelianina io Andriamanitra io fa tsy any hafa firenena. Andriamanitra ny Israely raha vao hoe i Abrahama dia Israelianina ny tena mahay an'izay, dia zareo i Mose. Satria Andriamanitra Mose izy. Dia i Mose manana ny bokyny atao hoe Sefer Torah efa nampianariko antsika koa. Ao anatin'ny Sefer Torah ny bokyny Mose. Tsy azonao lavina mihitsy. Ary io Sefer Torah io tena ao anatin'ny teny jiosy io. Ny anarana hoe Sefer tena teny jiosy mihitsy izany. Olo resantsika izay rehefa miditra amin'ny hoe mpaminany Israelianina tsy maintsy orana dia voavoaka eto aminao koa hoe teny jiosy mihitsy ingeo anatin'ny lalàna ny jiosy nge izany teny hoe Sefer Torah zany. Anarana jiosy, anarana bokyny jiosy zany. Eo mihitsy izany teny zany. Fa tsy hoe izany mamoromorona azy eto. Fa tena anarana fiantsoana amin'ny bokyny jiosy ny hoe Sefer zany. Ary ny mpanoratra dia Sofer na zareo Soferim zany. Avelantsika aminy izy iny fa tsy aloha dia mijery hoe ny fahotanao dia efa manomboka miantso Andriamanitra tsy izy ianao. Rehefa tsy hay havanana tsy anao dia efa Andriamanitra tsy izy iny dikan'izay. Fa izay ny fahamarina. Ary mampanotanao sahady izay. Ary porofon'izany ianao manambady be dia be. Raha olona iray manambady roa sy telo sy efatra na mijangajanga efa fahotana daholo zany. Ny fanompon'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny hay havana ianarany dia efa fahotana zany. Satria voaporofo mihitsy ny tao amin'ny larana voalohany fa tena ianaran'io Andriamanitra io dia hiay hava ary tezitra izy raha vao novaina io anarana io. Tezitra mihitsy izy ary nisaraka tamin'ny Israelianina. Ary io fisarahana io mihitsy no nahararotin'ny sasany amin'izay reto olona tsy matahotra an'Andriamanitra eto. Izay iny mahatonga na miteny amin'ireo olombelona. Ok ianao tsy hipetraka ao amin'ny plasiny hoe rehefa fantatra fa tsy mety dia mbola arahana ihany. Aza manao an'izany tsotra. Fa andro ny fahalalana zao aleontsika mihitsy ny fahalalana dia ny marina. Izay nahatonga ny Eliana ampianatra hoe iza ilay Andriamanitra Abrahama. Ka raha vao novainao izay hay hava izay novainao hoe Allah na Jehova na Yahvé efa tsy mety. Na izy mety ho antsoina ihany fa reo moa zany tena azo izany hoe bebe mpiantso reo zany. Fa be dia be ny miantso ankoatran'io dia hatrany dia efa mazava ny teny dada Yahvé hoe tena atenanareo mihitsy tena tezitra aminareo mihitsy moa zany izay teniny. Dia nake jevatsika fa ianareo samy mandeha amin'izay araka ny diky ny fo ratsiny avokoa ka tsy mihaino anareo ka dia oroako hiala amin'ity tanitrareo ho any amin'ny tany izay tsy fantatrareo na ny razanareo ary any ho anomponareo andriamanikafa andro aman'alina ary tsy any amin'izao tsika miteny zao. Izay ny antony nandefasan'ny dada Yahvé naniraka ny Elia hoe andana avy reny ny olona hitoditra satria ho avy ny loza. Aorianan'ny Elia dia loza mahatsiravina amin'ity taninareo ity. Ary efa mandeha zany loza zafatsy vao avy miara mandeha amin'izao Elia mitory aminao zao. Mandeha zany loza mamelanareo zany ary ho tratra amin'izay nareo. Dia aza mitady solution fa manatona ny Elia fa aty amin'ny Elia ny lakile. Marina zay aty amiko aty ny lakile rehefa te vojery ianao dia manatona ny Elia. Mazava be zany. Dia ndao ary avy toy antsika koa indro avy ny andro Yahvé izay tsy hanaovana intsony hoe raha velona koa Yahvé izay nitondra ny zanak'Israely niakatra avy tany Egypta. Fa izao kosa raha velona koa Yahvé onisy teo izay nitondra ny zanak'Israely niakatra avy tany amin'ny tany avaratra sy avy tany amin'ny tany rehetra izay nandroany azy. Tena nivadika ny tantara zany. Izay nitondra ny zanak'Israely niakatra avy tany amin'ny tany avaratra indray sy avy tany amin'ny tany rehetra hoe tena nandroany dada Yahvé ny zanak'Israely ary tena ho avy nefa ny fotoana miarinana anazy. Efa niverina zareo tamin'ny taona 1822. Saingy mbola misy jiosy be dia be any ipetan-dranomasina any fa tsy ao Israely. Reny ilay nisan'ny tadiavin'ny Elia amin'izao tsika miteny zao hoe miverena ianareo fa nanao ny tsy mety any ianareo e. Izany mahatonga anareo voaroaka io. Dia mbola tsy tonga saina ihany ve ianareo? Ry Israelianina, ry hafa firenena mba tonga saina daholo. Dia nitsoisantsika ihany ary ilay teny fa za moa dia tsy maintsy mananatra antsika foana. Izao fa ho ampidiko any amin'ny tany izay nomeko ny razana izy.
indro izao aniraka mpanovo maro iava zay movo azy, ary rehefa afaka izany dia aniraka mpiaza maro zay hiaza azy any atendrombohitra sy ny avona rehetra ary ny atsefatsefaky ny aram-bato. Mpamovo moa zany ty zany hoe zany mpamovo zany ngamany hoe mpanenjika ve dikasa tsy teko le teny gasy mpamovo zany zay zany hoe enjehako mihitsy nareo izy dada iavary tsy amelako mihitsy reo raha tsy potika fa ny masoko dia mijery ny aleny rehetra ka tsy miafina mitavako mihitsy ny zany ary tsy tako na masoko ny elony alohan'izany nefa dia hovaliko avy sasaka ny elony sy ny fahotany noho nandotoan'ny taniko dia ny namenoan'ny lovako tamin'ireo fatiny sampony sy ny fahavetavetany ireo. Tezitra mihitsy ny dada iava lazay ny fahafatiny sampony mihitsy atezerana nge zany hoe samposampo fatiny samponareo to nentinareo aty ohatr' zany nanompo Andriamanitra tsy izy ny zanak'Israely ratsy be ny zany. Za tena mampitodika ny sainareo rehetrarehetra ndeo tsika hitodika fitiavana anareo zao. Andriamanin-kafadolo ny atsonao rehefa tsy iava ny atsonao. Andriamanin-kafa io ary mendrika no potehana koa ianao. Dia izay no mahatonga ny hoe ho arantsika amin'izay hoe nanomboka teo satria Roany dada iava ny zanak'Israely tsy nisy nahay ny antso anazy tsony. Zay ny hafarany io ny amin'ity Andriamanin-kafa natsono zareo ty. Tena tsisy nahay ny antso anazy tsony. Indray jerefantsika amin'izay ny tena Andriamanitra hoe tsy misy mahafantatra azy tsony ny olona dia ny zanak'Israely. Foanatra any amin'ny famonjena ho an'ny zanak'Israely. Isaia toko fahaenina. Vakitsika indray ny Isaia toko fahaenina manomboka amin'ny andininy fahasivy. Ia vakitsika. Hoy izy mandehanaka lazao amin'ity firenena ty hoe mandrenesa mandrakariva ihany ianareo ka nefa aza mahalala. Mijereva mandrakariva ihany koa ianareo nefa aza mahafantatra. Ataovy adala ny fon'ity firenena ity ary ataovy lali-dalovana ny sofiny ary ataovy mikimpy ny masony. Fa andao ahita ny masony dia andre ny sofiny dia alala ny fony dia hibebaka izy ka ho sitrana. Eto izany ny tenin'Andriamanitra dia efa nametraka mihitsy ataovy adala ny fon'ireo olona reo. Rehefa avy ny menimenina izany dada iava hoe ho aripako nareo fa tena nanompo sampo nareo. Niantso Andriamanitra tsy izy nareo, nanao ny adalana faratampo nareo, dia namoa zany raha tsy efa manao foana dolo koa nareo. Rehefa tsy hahavanina atsonao dia efa manompo sampy ianao ny dikan'izay. Porofony efa ny alamy katolika romanina sy ny protestanta ilay anarana hoe Yavezy Jehova. Fa misy mbola tsy nanala ny azy. Aty izy manana boky hafa mihitsy fa eo nefa tena mipetraka hoe raha tsonao ny Andriamanitra Abrahama, mahina tsy haiavany ny atsonao. Fa tena mipetraka aminareo zay ty miantso Andriamanitra koatra ny haiava io. Satria ny rahantsika nijery mihitsy ny originalina ilay anarana tao amin'ny bokin'ny Jiosy. Ny raisitsika mihitsy hoe raha ny bokin'ny Jiosy dia tany amin'ny taona moins 2000 sy ny moins 1500 ano ny bokin'ny Abrahama sy Mose. Fa raha ataontsika raintsika tsao ny boky hafa raha ny bokin'ny Silamo. Taty amin'ny taona plus 600 ty izy ary ny tokony ho arahantsika. Dia hoe tena mila mipetraka maso tsy miangatra sy tena be fitiavantsika hoe tena hoe raha tena nompo ny Andriamanitra Abrahama maro ianao izy ny tokony ho arahana. Ny teny tany aloha tany ve izay tenin'ny Abrahama mivantana sy tenin'ny Mose mivantana ty izy mianakareo no nahita anazy voalohany iny. Sa le tenin'olona taty oriana taty izay taty amin'ny taona plus 600 ty no tsara tsy miangatra tsika. Na ny teny tao amin'ny katolika romanina sy ny protestanta fa saingy zareo efa nanalany azy. Fantahina mipetraka mihitsy izay. Fa izay hoe tonga Elia hamonjy sy hanavitra. Mbola tsy ndiko mafy aminao mihitsy izany teny izany hoe hamonjy sy hanavitra zany Elia zany. Solo tenan'ilay Andriamanitra Abrahama Yahava ny raha namonjy ny olombelona ampafantatra ny olombelona hoe ty ny adalana nataonao e. Mbola anao adalana ihany ve ianao dia ho fay ohatra ny Israely ihany. Fa tena ny faiziny io Yahava io tsy nge ny Israely ihany. Ianao ve mitady famaizana ohatra nazo anazy.
fa ny tena petrako aminareo rehetra zay mandre aza manderana an'izao tontolo zao. Eliany mametraka fantena aminareo olombelona eto ambony tany dia eto amin'ity planeta terre nareo ty ianareo olombelona mbola sanareo fiainanyimbazimba an'io Andriamanitra Abrahama fa fanazimbazimba anazy ny fanovana ny anarany. Raha iahavaniny etso ny Abrahama anazy azo vaina tso izy fa manimbazimba ianao rovovanao zany. Ary raha iahavaniny etso ny Mose anazy mbola manimbazimba koa anao raha hovainao zany satria mpaminany lehibe anankiroa ngery niaraka tamin'ny iahavana. Ka ahoana moa anao ny anazimbazimba ny anarany io hovainao zavatra hafa ny izy dia amoronanao zavatra hafa mihitsy ny izy. Tsy matahotra ve ianao? Aza miantso any Andriamanitra Abrahama aloha rehefa zavatra hafa ny antsonao fa tsy mety tena tsy mety ary milaza aminao fa tena tsy mety fa ifandonanina amin'izay ianao dia ianareo. Fa Andriamanitra Abrahama zany tsy azo sangina mihitsy zany. Andriamanitra zany ary tena izy zany ka mamerina ny sainareo olombelona mihitsy ny hitodika any amin'ilay tena hoe mba jerevo amin'izay ny manina. Fa ny zanak'Israely izay niaraka taminy rehefa nandika ny teny sy naniotra anazy ary niantso Andriamanitra hatrany dia tena nataony fay mihitsy. Hitantsika tsara fa tena voaroka anie zareo ary tena fay anie zareo lasa niparitaka manderan-tany ange zareo ary tena fay izy. Hitantsika tsara zao nanaovany Hitler anazy tamin'ny taona ady lehibe nisy tany aloha tany ireo tamin'ny ady lehibe faharoa nga mitsaiko na voalohany faharoa namono jio Hitler anazy iny tamin'ny ady lehibe faharoa. Zava-doza mihitsy anie. Anjarantsika ny mieritreritra amin'izany sary rehetrarehetra zany hoe tsy mamela masana io Andriamanitra Abrahama io rehefa tena tezitra ary tena tezitra izy zao satria ahoana moa ny anarany kosa ny raha natsony hoe iahavata ny aloha tany. Ary zareo ary rehefa mira dia manao hoe aleloia dia zany ihany anarany iahavany dikan'izay. Ahoana moa lasa miovana izy tokoa hoe lasa hoe Allah lasa hoe Jehova lasa hoe Yahvé. Ahoana moa natao an'izany kosa izy tena tsy mety kosa ny zany. Ary profon'izany tsy misy afaka amin'ny fahotana ny olona nefa ny io Andriamanitra io tsy tia fahotana mihitsy io. Io ny vakitsika tao amin'ilay Esaia 5:20 sy ny faharoa hoe ny tanany avady dia tsy feo fa mavonjy ary ny sofiny tsy ladalovina fahamarita. Fa ny elikoreo ny hevitra mampisaraka ataon'Andriamanitra nareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo dia tsy miaino anareo izy. Izany hoe io Andriamanitra Abrahama io zany dia miantso anao mihitsy hoe tsy hainao mpanota zany izy. Raha vao novainao io anarana io dia efa mpanota ianao ary izay no nandringana any Israely any. Raha vao novainao io anarana io dia efa nanota ianao satria ny tenyny mpaminany Israely any hoe ny voninahitro tsy meko ny hafa mihitsy ka tsy ekeny io Andriamanitra io mihitsy zany hoe anarana hovaovaina izany. Raha vakitsika ny boky ny 10 Jiosy raha niresaka tamin'ny Israely any izy tamin'izay fotoana izay ka nanome ny fanekena voalohany izay nifanaovany tamin'ny zanak'Israely dia izao ny voalaza ny lana hoe aza manana andriamanikafa fa izao rery ihany. Izay ny voalaza ao anatin'ny 10 Andriamanitra io mena ny zanak'Israely. Izany hoe tsy ekeny mihitsy zany isy Andriamanitra hidobly anazy any na hovainao ny momba anazy. Rehefa iahavanao anarany dia iahavà hatramin'ny farany. Ao vakitsika amin'ny bokin'ny Exodosy 20:1 sy ny faharoa ary ny fahatelo. Dia nilaza zao teny rehetra zao Andriamanitra ka nanao hoe ty le tenin'ny Mose ty ary raha vao mino any Abrahama ianao dia mino any Mose satria Mose sy Abrahama mitovy. Andriamanitra ray naniraka anazy mianaka. Ary raha vao mino any Mose ianao dia mino any Abrahama dia mino an'ity tenin'ny iahavà ty le Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Mose fa izao ny tenen'ny tato. Dia nilaza an'izao teny zao izy ao amin'ny bokin'ny Sefer Torah Jiosy araka ny Exodosy 20 hoe Shemot chapitre 20. Shemot moa zany dikany Exodosy amin'ny teny Hébreu. Izao ny hava-Andriamanitrareo izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta tamin'ny trano nandevozana. Eo moa zany dia efa nametraka ny definition io Andriamanitra Abrahama io fa io Andriamanitra io dia nitondra ny zanak'Israely nivoaka avy any Egypta tao amin'ny trano nanandevozana anazy.
apetraka aminareo rehetra izay miantso ny Andriamanitra anareo any nareo hoe nareo ve ilay andevy tany Egypta sa ny Israely any? Manontany tena daholo amin'izay rehetrarehetra, na malagasy io, na anglisy io, na frantsay io, na afrikana io, na arabo io, na sinoa io, na japonais, na amerikana, hoe ianareo ve nivoalaza tamin'ity teny ity sa hafa? Dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa ilay Andriamanitra dia tao amin'ny Israelianina mihitsy no ny asa araka ny tenin'Andriamanitra Abrahama tamin'ny Mose hoe izao no hiavahandriamanitra ao izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta tamin'ny trano mandevozana. Raha ity teny ity zany dia mazava fa izay andevo no miaraka aminy ka andevo tany Egypta. Ka ianareo ve mba andevo tany Egypta? Ianareo rehetrarehetrareo ve mba nisy andevo tany Egypta? Fa izaho manokana aloha dia milaza fa tsisy andevo tany afa-tsy Israelina rery ihany ny andevo tao Egypta. Araka ny voalaza ny tenin'ny Andriamanitra ny Abrahama ary nisoratany dadabe Mose. Fa i dadabe Mose izay tena mpaminana an'Andriamanitra dia niteny fa io Andriamanitra io dia nitondra ny zanak'Israely niala avy any Egypta tao amin'ny trano nandevozana. Raha amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo mantsy ny Exodus 19 andininy voalohany. Tamin'ny volana fahatelo taorian'ny ialany zanak'Israely tany amin'ny tany Egypta dia tamin'ny andro izany no natongavany tany amin'ny efitra Sinay. Ao amin'ny efitra Sinay zany zareo amin'io, zareo Israelianina zany. Dia tao amin'io efitra Sinay no nanomezany dada Iavany ny didifolo an'zareo any Israelianina. Dia reto Israelianina reto zany satria ilay nivakiko tao amin'ny andininy ao amin'ny toko faha 9 teo. Reto Israelianina reto zany lay andevo tao Egypta dia ireo ilay nentina nivoaka. Io izy ny dada Iava hoe izaho no Iavahandriamanitra ao ilay nitondra anao avy any amin'ny tany Egypta nivoaka avy ao amin'io trano nandevozana io. Mazava zany fa ny mahafantatra an'io Andriamanitra io dia ny Israelianina. Noho izany tsy maintsy ny boky ny Israelianina ny jerevantsika ny momba azy. Fa tsy azy hoe ary amin'ny boky tsy fantatra ary. Ka misy teny hoe izy io mba mahafantatra an'io Andriamanitra io fa nisy ny teny tamina, ny resaka tamina, nisy ny seho tamina. Aza miditra amin'izany fa ny teny mariny Abrahama kosany dia misy mazava hoe izao ilay Andriamanitra Abrahama ilay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta. Nihetsoana zany Andriamanitra Abrahama zany Iavany nihetsoana taminy ao amin'ny bokin'ny Jiosy. Dia izay no tonga amin'ny teny hoe io anarany Iava io dia misy an'izao teny izao ao amin'ny andininy fahatelo, aza manana andriamanitra fa izao Iava ihany. Zarery zany no Andriamanitra ao, Iava no anarako, dia aza asiana andriamanitra hafa intsony ankoatrana mazava-be izay. Eto zany dia miteny amintsika mihitsy hoe aza miantso andriamanitra hafa intsony ianao fa ny anarako efa hainao Iava no anarako. Ka aza miantso hafa intsony ianao. Nanina nefa nareo ny antso hafa? Dia misy mantaiza moa ilay antsonareo? Dia samy mandinika e. Aza efa nanome santionina ny teo. Misy hoe miantso hoe ala. Tsy izay ny anaran'ny Andriamanitra araka ny voalazan'ny soratra masina any Jiosy. Misy miantso hoe Jehovah. Tsy izay ny anaran'ny Andriamanitra io araka ny voalazan'ny soratra masina any Jiosy. Bokin'ny Abrahama sy bokin'ny Mose sy aferitaorany Jiosy. Misy miantso hoe Jehovah. Tsy izay ny anaran'io. Misy miantso hoe Yahvé. Tsy izay ny anaran'io. Fa ny anaran'ny niantsony Abrahama azy sy niantsony Mose anazy dia mazava be hoe Iava. Zay. Mahafantatra azy tsara mihitsy zany Abrahama zany. Mahafantatra azy tsara mihitsy. Andriamanitra Abrahama izy. Andriamanitra Mose izy. Fa i Mose moa tena nizingizina mihitsy ny amin'ny fahalalana azy. Tena fantany tsara mihitsy. Satria raha miteny hoe Andriamanitra Abrahama dia mahafantatra azy Abrahama. Andriamanitra Mose dia mahafantatra azy Mose. Iza ny anarany? Iava no anarany. Dia ahoana nefa nanao nanova? Fanontaniana apetraka aminao, nanina ianao nanova? Iza no teny taminao ho vao io? Iza no teny taminao hoe hovainao io? Fanontaniana apetraka aminao rehetrarehetra mihitsy izay. Fa tsy moramora amin'io Andriamanitra Abrahama izao zavatra nataonao izao. Satria efa teny izy hoe aza manana andriamanitra hafa fa izarery ihany. Ary namafisina izany tamin'ny bokin'ny mpaminany araka ny tenin'ny mpaminany ary amin'ny bokin'ny Isaya afaka itsika miaraka indray bokin'ny Isaya. Dia manasanao foana miantso anao anaraka an'ilay teny Isaya 48:11.
48 11 49 11 48 11 izao ny voalaza no ny tenako eny no ny tenako hiany naovako an'izany indrisy lotoina ny anarako fa ny voninahitry kosa tsy omeko ny hafa. Tena lotoina mihitsy ny narany dada Iava, lasa novainareo. Raha iahy Iava ny tokony hiantsona azy mandiny teny nareo na ninona novainareo anarana io, fa efana avy aiza iza nanomenareo an'io. Valy teny menanao ny adverseran'io Andriamanitra Abrahama io nanomenareo an'io. Ilay natonga dada Iava tezitra foana hatramin'izay. Ary vokatry ny atezerany dada Iava amin'izay teo amin'izay nareo nanararoatra. Rehefa tezy dada Iava dia nisitaka tamin'ny zanak'Esy, tsy nety niaraka tamin'ny tsony teo amin'izay nareo ny olombelona tena nampalahelo mihitsy ilay zahatra niseho. Nalain'zareo amin'izay dia namorona anaran'Andriamanitra amin'izay izy. Teo daholo ny voan'ny anarana be dia be natsoinareo olombelona. Oka daholo ny karazan'Andriamanitra be dia be. Indrisy mampalahelo. Izany hoe nararotiny sasany ilay fisitany Iava malala tamin'ny zanak'Israely, Iava ilay Andriamanitra Abrahama, ilay Andriamanitra Mose. Rehefa niala tamin'ny zanak'Israely izy fa tezitra dia nararotina amin'izay ilay fialana. Satria tsy nahafantatra azy intsony ny zanak'Israely dia nararotina koa ilay tsy fahalalana dia novaina amin'izay ilay hoe Allah, Jehova, Yahvé sy ny maro samihafa izay tsy voatanisy. Misy mamorona be dia be any. Fa reo moa no tena malaza reo dia izay natonga ny hoe tia misantionana ity. Fefa be dia be izany ankehitriny. Mampalahelo. Mendrika ny potehana izao tontolo izao. Ary tena rary ny raha ho potehana amin'izay nareo. Rary. Izany hoe efa iza moa zany mianatra miteniteny takan'ity. Ity natao hoe zandry ny Yahosoa, ilay iraka ny Iava. Ilay misolo tena n'ilay Andriamanitra Abrahama, Iava no anarany. Ilay nambaninareo sy nataonareo tsinitsiny, ty izy ty. Tsy matinareo zany anarana zany. Olombelona ihany nareo ka mipetratra. Fa ny tompony aina no miresaka aminareo. Ary ny tompony fanahy. Tsy moramora zao nataonareo zao. Naninona nataonareo an'izao ny Andriamanitra maro. Manao revitra ely aho hoe rehefa tsy teo rigana, raha tsy teo aripaka, verena amin'ny Iava nareo. Fa tsy misy manam-pahefana amin'ny tany ty fa tsy Iava rery any. Izy ny Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Mose. Manolo anao hitodika anao riverina. Mba tonga saina. Isy toko fa ino moa zany? 4 no vakiantsika. Isy 64 hoe nanomboka tsy misy ny antso narany dada Iava intsony ny olona satria tsy afaka miantso narany intsony satria tsisy famonjena intsony ny zanak'Israely. Tsy misy afaka miantso ny anarany. Isy 64 6 tsy misy miantso ny anaranao na mifohy fikitra aminao fa efa nanafina ny tavanao taminay ianao ka nandevona anay noho ny amelokay. Tsy afaka miantso intsony ny anarany dada Iava ny olombelona dia ny Israely ihany. Tsy misy miantso ny anaranao intsony na mba hifohy maraina ka hifikitra aminao. Ino ny antony? Nafeny dada Iava ny tavany ka tsisy afaka miantso azy, tsisy afaka miresaka aminy. Izay ny zava-misy izay. Nampalahelo ilay tantara. Tena nampalahelo mihitsy. Izao ndray tsika jery tenin'Andriamanitra fa vokatry ny atezerany dada Iava aza dia mbola nitoy ihany ny teny hoe tsy nahafantatra azy intsony hatrany amin'ny zanak'Israely. Izao ndray vakiantsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Jeremia 4:22. Jeremia 4:22. Dia miara-mijery indray izany tsika izay. Jeremia 4:22. Inge vakiantsika ny teny.
Jérémia 82. Fa adala ny oloko, izao tsy mba fantany, tsy fantany intsony dada Iava. Zaza tsy misy saina izy, tena tsy misy saina intsony. Very zany ny fahalalana ny dada Iava, sady tsy manam-pahalalana. Raha ny ianao ratsy dia endry izy, fa raha ny ianao soa kosa tsy fantany intsony. Mazava zany ny teny eto fa tena tsy mahafantatra ny dada Iava intsony ny zanak'Israely. Teo ilay nararotina amin'izay. Ary ny zava-doza aza, raha sendra misy miantso ny anarany dada Iava, dia ny tenenina hoe aza miantso an'izany intsony fa so maty eto ny hafarany. Maty mihitsy ny hafarany. Raha vaketsika ny boky ny Amosa toko fahaenina angamba ny izenao efa kitsika izay. Amosa toko fahaenina andininy fahasivy, vakitsika kely amin'arany Aosoa. Amosa, izay misy an'izany Amosa zany. Toko fahaenina dia manomboka amin'ny andininy fahasivy. Hoe teto no nahatonga ny olona nanararoatra nanovany eo amin'izay, dia ny olona tsy matahotra ny eo Andriamanitra Abrahamy mihitsy. Amosa toko fahaenina andininy fahasivy ka hatrany amin'ny andininy fahafolo. Ary raha misy folona sisa ho an-trano iray, dia samy ho faty ireo. Io zany ilay ozina hoe ho ataoko maty mihitsy nareo androany, hoe enjehako mihitsy ireo dada Iava, vonoko nareo. Ary ny havan'izay matina izay mandevona azy, dia ambetany faty, ka dia tondra azy hiala ao an-trano. Hoe avoaka zany dia faty zany, satria maty ireo. Dia hiteny amin'izay ao anaty trano hoe mbola misy ihany va ato aminao, zany hoe mbola misy olona maty ihany ve eo. Dia hoy izy hoe tapitra, dia ho valiana hoe manginona re fa tsy tokony ho tonoina ny anaran'ny Iava. Hoe aza tonoina ny anaran'ny Iava fa raha vao tonoina io dia maty eo indray tsika. Zany hoe tena tsy misy fahefana iantso ny anarana intsony, fa tena lasa danger de mort no miantso anazy. Raha ho an'ny zanak'Israely, nanomboka teo ny Israeliana ilay tsy nahafantatra azy intsony ary tsy nahalalana azy intsony. Ary tamin'izany fotoan'izany tokoa dada Iava no nanao ny lehilahy amin'asa hoe ny oloko hafantatra ny anarako dia izay hitenenako hoe ity aho. Satria ny Israeliana efa tsy afaka fantatra intsony noho ny amiatezerany dada Iava, dia ny poteny mihitsy ny fahalalana azy, ka vita ny dada Iava hatrany amin'ny naniraka Nebokadnezara hanapotika ny tempoly izay misy azy. Vita ny hatrany amin'ny fanapotena ny tempoly noho ny amiatezera. Ka rehefa tsy teo potika ohatra nanjony Israeliana, petra tsara ianao. Aza miseho anao mahery ianao no miseho matanjaka ianao fa tsy matanjaka zany ianao. Olona ihany ianao fa tadidio, ary lehibe ilay mibaiko ny sainao. Fa ny foroniny ianao, Iava ny namorona anao. Ilay dada malalaka, dada ny Elia zany. Ilay naniraka ny Eliako, dada izy ve Andriamanitra ve tsy atao dadako aminy. Dady fanajanana azy zany, ary marina zany. Zay ny zavatra misy zay. Ka inona ny sary mipetraka zany amin'izao tsika miteny izao. Fa raha ny sary mipetraka dia hoe rehefa tsy afaka niantso an'io Andriamanitra intsony ny zanak'Israely ary tena tafasaraka tamin'ny dada Iava, araka ny teny hoe indro ny tanan'ny Iava tsy fifa mavonjy ary ny sofiny tsy ladalovana fa mary, fa ny eloko areo no hevitra mampisaraka anareo ny Andriamanitra nareo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka tsy miaino izy. Izay teny izay dia porofo mitohaka amin'ny tendantsika fa tsy mety miaino ny mpanota io Andriamanitra io. Zany hoe raha vao novainao io anarana io dia efa mpanota ianao ary tsisy Andriamanitra miainanao zany io. Tsy miainanao zany io Andriamanitra Abrahamy io, reraka ao fotsiny ny antso-mantso itabataba azy, anao zo fihetsiketsena maketsimaka io, fa tsy miainanao zany io Andriamanitra Abrahamy io zany. Lany andro eo fotsiny ianao. Fa raha Andriamanitra tsy izy dia miaino anao. Fa nazavaiko hoe ary io ngery natezitra ny dada Iava. Io no natezitra anazy. Ny fihetsoan'Andriamanitra tsy izy natonga ny atezerany. Dia zao nefa samy miantso Andriamanitra tsy izy daholo nareo, nefa manomy Andriamanitra Abrahama. Aza manono taona ilay Andriamanitra Abrahama na Andriamanitra Mose, rehefa tsy hiteny hoe Iava ilay anarana, fa tsy izy daholo ny ankoatran'izay. Tsy izy. Kategorika mihitsy ny Elia miteny fa tsy izy. Ary rehefa tsy izy dia tsy izy. Ianao mila mieritreritra sy mandinika amin'izay manaraka marina, fa tsy ianao no mbola iziriziry amin'ny zavatra tsy mety ataonao. Samy tonga sainy. Fanavotana fanahy fa tompony fanahy io Iava io e.
Ary izy nilaza fa ny fanahy zay manota dia ho faty. Rehefa teo faty zany ny fananao mipetraha ihany amin'ny anarana tsy izy io ianao. Ezekela 20:7 hoe ny fanahy zay manota, zany ny fanahy zay mbola miantso Andriamanitra tsy izy dia ho faty. Ary rehefa natoroka anao ny antony tonga ny anarana nipotra, rehefa nanomboka tezitra io dada Iava io dia niova ilay izy. Ndao aloha jevantsika koa ilay hoe ny fanahy zay manota no ho faty dia ny anankiray ilay hoe ny rano mihitsy Nebokadnezara nandoro ny tempolony. Mampatsivo anazy teknisiana somary adiny kely zany zay sarge. Dao tsy aloha jery amin'ilay Ezekela 18:4 zany no vakitsika voalohany. Ezekela 18:4 indro ahy ny fanahy rehetra, toy ny fanahy ny ray dia toy zany koa ny fanahy ny zanany, samy ahy daholo ireny. Ny fanahy izay manota no ho faty. Zany hoe raha misy fanahy manota zany dia ho faty io fanahy io. Ka fahotana ny natezitra n'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely, ny fahotan'ireo zanak'Israely nanompo Andriamanitra tsy izy, niantso Andriamanitra hafa. Tany dia fatezerana, potika, fampitehana. Rehefa tsy teo potika ianao fa andro farany zao, elamy Andriamanitra tsy izy. Iverenina amin'ilay Andriamanitra Abrahama antsoina amin'ny anarana hoe Yahva. Iverena amin'ny Andriamanitra ny Mose ilay antsoina amin'ny anarana hoe Yahva. Fa raha ihany ny Andriamanitra izy mianakary. Tena fitiavana izany teneniko izany. Fitiavana ny te-hamonjy anao satria manino? Efa mandeha any ny loza amelanareo olombelona. Efa misy eo ambony lohanareo, efa misy eo ambanin'ny taninareo, efa misy eo akaikin'ny tombotronareo. Efa mandeha ny daholo ny loza. Teny amin'ny rivotra efa misy. Feno loza amin'ity taninareo ity amin'izao ritenenako izao. Ny fikapoana eny aminao sisa ny andrasanao. Rehefa tsy hitodika ianao dia amely ireo. Dia mbola misy fotoana maiza amin'ny fiainana. Fa fitiavana izany ataon'ny Elia zany. Tena fitiavana izany. Mbola misintona anao foana hoe mba miverena fa ampy izay. Nanome porofo za. Nomeko mihitsy hoe ity daholo ny fotin'ilay izy. Tatony na voanareo. Mbola jerevantsika daholo izany rehetrarehetra zany hoe menoa ny tenin'ny mpaminany Israely ihany. Zao hoe jerevantsika hoe tena nipotehiny dada Iava amin'izay hatrany amin'ilay tempolony. Rovakitsika ny bokin'ny Jeremia feno izy 52 amin'izy. Jeremia 52:11 angambany izy hoe potehiny dada Iava mihitsy ny tempolo tao Jerosalema. Hoe Jeremia 52 angambany izy ity zao. Teo amin'ny andininy hoe vakitsika manomboka amin'ny andininy fafiry. 52:7 ka hatrany amin'ny Jefia France 7, 8, 9, 10, 11 angambany izy. 10. Vakitsika andidiantsika eo ny avaran'izy zay. Ary nisy voabanga ny tanàna dia nandositra alina ary ny miaramila rehetra ka niala tao an-tanàna tamin'ny lalana mankany amin'ny vavahady tany elanelan'ny mandaroa izay eo anilan'ny sany mpanjaka. Fa ny Kaldiana no manodidina ny tanàna ka nandeha tamin'ny lalana mankeny amin'ny tany ay. Ary ny miaramila ny Kaldiana nanenjika ny mpanjaka ka natratra ny Zedeka teny amin'ny tany ay. Ary Jeriko dia niparika nandao azy ny miaramila ny rehetra. Ary voasambotra ny mpanjaka ka nentina niakatra ho an'ny Babilôna, ho any amin'ny mpanjaka ny Babilôna tao Ribla any amin'ny tany Amata ka dia notsaraina tao izy. Ary ny mpanjaka ny Babilôna namono ny zanakalany Zedeka teo masondrainy. Ary ny mpanapaka ny Jodea koa dia nivonoany tao Ribla. Ary nompitsiry ny mason'ny Zedeka dia nafatotry ny mpanjaka tamin'ny gadra varany izy. Sy maro samihafa io zany hoe nivonoany zareo. Esa moa hoe amin'ny 7:10. 12 toizatsika. Ary tamin'ny andro 10 tamin'ny volana 15 tamin'ny taona 7 nanjakan'ny Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna dia tonga tany Jerosalema Nebosaradana lehibe ny mpiambina mpanompo ny mpanjakan'ny Babilôna 7:20 ka nandoro ny tranon'ny Yahva
sy ny tranony mpanjaka mba amin'ny trano rehetra tany Jerosalema dia ny trano lehibe rehetra dia nodorana tamin'ny hafa avokoa. Zay satria dada Iava mihitsy naniraka anazy hoe nda nadory. Rehefa tehitra zany hoe dada Iava io dia tonga amin'izany sary zany ary miomana ny dikan'izay. Io ny proof fa nitapahany mihitsy ny fifandraisana tamin'ny zanak'Israely. Naseny doriny Nebokadnezara mpanjaka mihitsy izy. Zay le rikatra amin'ny Jeremia 5:20 no nge vitsarivantsika izy teny zay. Jeremia 5:20 hoendro Nebokadnezara mpanompo. Manompo amin'ny andininy 9. Koa izao no lazainy Iava tompony maro noho ny tsy hinonareo ny teniko ry Israelianina satria Israelianina io resany io dia indro ampanalaiko ny firenena rehetra any avaratra sy Nebokadnezara mpanjakany Babilôna mpanompoko. Azay ny fampanompony mihitsy nefa zata sady olona mpanompo sampy io ny tena biby be mihitsy. Hoy Iava ary hoentiko amely an'ity tany ity izy sy ny mponeto mba amin'ireto firenena manodidina rehetrareto ka aringako tokoa ireo ka ataoko figagana sy zavatra mampisitrisitra sady rava mandrakizay ary dia atsahatra eo ny feo mifaly sy ny feo miravoravo sy ny maro samihafa zany. Eo zany hoe nasainy dada Iava nobataina avy any mihitsy Nebokadnezara hoe asio io dia poteo ireo Israelianina reo dia poteny Israelianina tokoa ary ireo potehonareo Babilônianina io Israelianina io dia tonga tokoa izy moa i Nebokadnezara mpanjaka dia nanapotika ny tanana ny Israelianina dia nidorana rehetra any amin'ny tranony Iava mihitsy ny nidorana navelany dada Iava nidorana amin'izay hoe dory io fa tsy araka amin'ireo intsony zay. Zany rehefa teritra io dada Iava io. Ianao ve tsy tonga saina amin'izany hoe ianao efa fantatra hoe nana fa Iava ary ianao efa mpanota mpanao ratsy ny atao amin'ny Elia. Tsy misy olona manao ratsy intsony miaraka amin'ny Elia zany fa olona parfait ary efa manarivony zany olona parfait zany zay miaraka amin'ny Elia amanarivony ary efa be dia be nefa maniry teo tonga amin'izany. Zany ny etsokonao hoe ianao ve mbola te hiady amin'ny Andriamanitra Abrahama ihany, mbola te hiantsy ady aminy nefa voapolofo aminao fa tsy izy anie io ohatsonao io. Andriamanitra tsy izy anie io ohatsonao io, mbola tsy tonga saina ihany ve ianao? Anjaranao ny mieritreritra fais ton choix. Na ianao hiady amin'ny Andriamanitra Abrahama io dia tsy izy ihany no ataonao ary, na ianao tonga saina dia hiverina dia verena miaraka amin'ny Elia. Andao hiaraka amin'ny Elia amin'izay ianao. Elia ilay nendrasan'ny Israely fa zany Elia zany mpanala olona amin'ny fahotana, mitondra olona ho tsy mpanota intsony ary mitondra olona ho lasa parfait tahaka ny Elia parfait. Atsony ianao hitodika hoe fiainany amin'ny dada Maria Iava, Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Mose. Reo zany le teny nomeko anao reo hoe tanteraka ny teny fa rehefa tesy dada Iava tena ny poteny ny fiarahana aminy ary teo nararotina amin'izay satria efa tsy misy tsony ny tempolo dia tsy afaka miantso an'ilay anarana tsony. Lozika be zany. Ko tao amin'ny tempolo ny etsonan'io anarana io dia lozika ny tsy fahalalana anazy. Lozika ny tsy fahalalana anazy. Dia novainy olona amin'izay ilay izy satria io tantara io tany amin'ny taona -500 tany ho any io tantara ny nahatongavany Nebokadnezara io. Tao -590 teo dia nanomboka ny déportation ny zanak'Israely, zany hoe natao sesitany esclave dia nitohiny nandeha tao amin'ny zareo Medianina, Persianina, niditra ilay koa reny, niditra ny Grika, niditra ny Romanina ary taty aorindrinan'ny Romanina niditra ny Arabo. Ary teo na tonga ny famoronana an'ilay anarana ihany koa satria hoe rava ilay anarana dia namorona koa ny Arabo. Namorona ny anarany hoe Iala izy, tahaka ny katolika Romanina namorona hoe Yahvé, tahaka ny protestanta namorona hoe Jehova, samy ara namorona ary niforona dao naran'Andriamanitra be dia be rehetra zay efa tsy haitsika intsony nisy ny amin'ity tany ity, samy nanao daholo ny rehetrarehetra. Zay natonga nanana profeta ity ilay marina, miverena amin'ny marina daholo, miverena ao amin'ilay marina daholo fa ampy izay tsy marina nataonareo zay. Ary lazaiko ireo fa tena fitiavana zao
fitiavana ny hamonjy olona, hanavitra olona, amerina anareo ho any amin'ilay tena nahary tongotra aman-tananareo fa ny mpanota zay voalaza fa mpanotany dia tena ho faty ho any amin'ny elongena ho any amin'ny l'enfer, l'étang du feu, ho any amin'ny afo mirehetra mandrakizay ianao. Fa mbola io Andriamanitra Abrahama io no teny izay hoe ho alefako any ny mpanota. Izy mihitsy no teny izay tamin'ny alalan'ilay mpamina ny farany hoe Yahoshua no anarany. Jerevantsika io histoiran'ny mpamina ny farany io. Ary aza miteny ary izy moa ianao io ho fantatreo ihany ny tantarako fa rao fotsiny teniko fa mamonjy ianao zao tiako atongavana izao. Soa ho anao zao, izy tsy maniry ho afaka amin'ny fahotana. Jereo izay niaraka taminao na afaka anao tamin'ny fahotana, ove tsy mbola mangalatra ihany ianao, ove tsy mbola miteny ratsy ihany ianao miaraka amin'izay tomponao hatramin'izay, ove tsy mbola mijangajanga ihany ianao. Jangajanga ianao io manambady be dia be io, jangajanga ianao. C'est de l'adultère. Fijangajangana zany. Raha nanamboatra ny olombelona Andriamanitra dia lasy vavy nanamboarana anazy. Ary ny tantaran'ny Abrahama dia milaza mihitsy fa hiady masaiva ny razamben'ny olombelona. Vady izy ireo. Ray ny vadin'ny Adama dia Eva, ary ray ny vadin'ny Eva dia Adama. Ko mahina tsy miverina amin'io nareo. Raha tena Andriamanitra Abrahama no Andriamanitra nareo lasy vavy namorony anazy dia lehilahy ray manambady vehivavy ray. Ary zay no original zay. Fa niditra ny fonareo no mahatonga anareo manambady be dia be io. Olona maditra zany. Mpijangajanga zany. Mpangalatra mpijangajanga, ny mpanao ratsy mpijangajanga. Rehefa novaina ilay anarana dia efa mpanota zany. Ary ny mpanota ho vonon'Andriamanitra i Abrahama. Io Andriamanitra Abrahama io mihitsy ny hamono anao. Tena miteny anareo mihitsy nefa fitiavana ho azo. Tsy misangy io Andriamanitra Abrahama io. Izy no Andriamanitra. Verina amin'ny daholo izay rehetra miantso anazy. Iaiavano anarany. Ary tsy manota intsony izay miantso an'io Andriamanitra io tahaka ny Elia. Tsy izay rehetra efa niaraka tamin'ny Elia. Satria izay miaraka amin'ny Elia, izay no anarany hoe Elia. Iaiavano ny mpaniraka azy. Dikany El dia Andriamanitra, solo tena ny Andriamanitra mandehandeha atao hoe Elia. Raha zavy hoe za manavitra ny rehetrarehetra io. Izy tontolo izao nge zao avotako zao engane mba isan'ilay kilasiny teo vovonjy ianao. Engane konista ao anatin'ilay kilasiny teo afika ianao. Fa ity ny famonjena anao zao teniko zao. Maiza ianao mitodika. Dao anaraka ny Elia. Anaraka ny dada Iaiava. Satria Elia nitondra anao any. Ho afika ianao rehefa manaiky an'izao famonjena zao. Jereo ny efa miaraka amin'ny Elia. Fa manarivony anie. Njaranao mba miditra koa. Mavonjeko koa ny fanahinao. Fa ny fanampanota, ny atao hoe mpanota, dia ny olana novan'io anaran'Andriamanitra io dia efa mpanota ianao. Fa mpanota ianao zay. Ny mpijangajanga, mpanota ianao zay. Manambady be dia be, mpanota ianao zay. Mpiteny ratsy, mpanota ianao zay. Mpisoloky, mpanota ianao zay. Mpamono olona ianao, mpanota ianao zay. Mamosavy olona ianao, manota ianao zay. Manao izay hanimba olona ianao, mpanota ianao zay. Andriamanitra mampanota miaraka amin'io fa mba tonga saina. Fa ny Andriamanitra Abrahama kosa ny tsy tia fahotana. Ary mahakala amin'ny mpanota mihitsy izy vao mivakitsika teo. Zay ny fiafarany teniko mazava tsara aminao. Porofoko aminao fa fitiavana zany. Ny Andriamanitra Abrahama zany tsy fisangy zany. Aza misangy an'izany ianao sy anao sahirana. Olombelona ianao ka mipetra tsara. Fa tsy fisangy zany Andriamanitra Abrahama zany. Izy tena be fitiavana fa tsy azo rarotina. Ny fampianarana antsika manaraka indray hoe ahoana mihitsy ny tenin'ny Mose indray mikasika ny ampaminany. Mpaminany iza ny tokony ho arahana sy fienoana teny. Izay no jerevantsika indray amin'ny manaraka zay. Fa eto anitsika dia mahita mihitsy hoe efa tsy mety intsony ilay izy. Tena efa diso be ny Andriamanitra anao. Porofon'izany ianao mpanota io. Porofon'izany ianao tsy mety tanteraka io. Fa ny olona izay miaraka amin'io Andriamanitra io, izay no tonga nazo namonjy ianao, mo tonga tanteraka ianao. Fa io Andriamanitra io mihitsy tsy tia olona maloto, tsy tia olona mpanota. Ko ny vakitsika teo izy, waringana ianao rehefa mpanota ianao dia waringana ianao.
Ary rehefa tsy mbola rihana ianao am'izao dia voatsipinao rehefa maty any amin'ny farimy rehetra avy, any amin'le feu éternel, mamono anao tsakijano. Zany ny toerana famonoana amin'ny fanahy. Izany hoe misy anga zany ka zay le tenin'ny mpaminany farany. Tenin'ny mpaminany farany taona izany meko anao zany. Yahoshua le mpaminany farany. Mpaminany Israelianina. Araka ny teny dada Yahva hoe mpaminany Israelianina no henonao ary ho arahanao. Zay ny amarahantsika anazy. Deutéronomia 18:15. Deutéronomia 18:15 mpaminany Israelianina no henonao anatin'ny Sefer Torah Jiosy zany. Fakitsika sady amarahantsika anazy. Izay no jerentsika ny manaraka hoe raha ny lalàna zany dia tsy maintsy ato amin'ny Israelianina eto ihany ny azo rana ny teny. Zareo Israelianina ihany tsy maintsy henona teny fa ny ankoatra izay dia tsy mahazo. Deutéronomia 18:15 eo avarahantsika ny teny. Voninahitra dada Yahva sy Joshua. Mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny rahalanao tahaka ahy. Zany hoe mitovy aminao izy Mose, ka izaho taranaka Israelianina. Israelianina ohatra anaty dikan'izay. Hitarika an'izareo izy ireo any anefitra amin'ny fotoana io. Izao. No hatsanga ny avy Andriamanitra ho anao. Ary izy no henonareo. Zay. Io mpaminany Israelianina ihany zany no azo henona zany. Fa raha vao tsy Israelianina dia tsy azo henona. Rifeso indray ny mpaminany miresaka aminareo. Iza ny mpaminany miresaka aminareo dia samy mandrefy ny azy tsika. Ianahy zao dia tena mpaminany Israelianina mihitsy ny ihany no arahako hatramin'ny farany. Araka ny tenin'io Andriamanitra Abrahama io. Zay natao hoe tenin'ny Andriamanitra Abrahama Yahva. Ary Andriamanitra Mose Yahva. Mpaminany Israelianina. Zay no jerevantsika sy ny toin'izay satria famonjena mandrapahatonga antsika any amin'ilay mpaminany farany izay atao hoe Yahoshua no anarany. Fa zany ny tena mpamonjy zany, mpanavitra zany. Iraka farany meny dada Yahva ho amin'ny fanavotana ny olona. Dia miraso antsika etra izay nandresy nanaraka ho tahiny Yahoshua ny antsika etra rehetra, ho tahiny dada Yahva. Satria tao amin'izany Yahoshua zany nazona ny famonjena. Zay le ho hazavaintsika mihitsy izay. Ho ampahafantarina antsika tena nisy mihitsy ny lamina asa-pamonjena. Ary ho jerevantsika hoe nakaiza ty tenin'ny dada Yahva ty, raha monjy ny olona izy aiza ny teny misy anazy. Efa mazava fa tao Israel. Satria Andriamanitra Abrahama izy dia lasa Andriamanitra Mose. Noho izany ary amin'ny taranak'i Abrahama nakany amin'ny Mose no misy anazy. Satria ireo no nafantatra ny anarana. Ary ny Andriamanitra Mose, rehefa mino amin'ny Mose nareo dia tsy maintsy mino ny Andriamanitra Mose. Ka ny Andriamanitra Mose dia ao anaty Sefer Torah. Ary ny Sefer Torah dia miteny hoe Yahva zany Andriamanitra zany. Fantany napetraka hoe inona zany no tokony atao rehefa resy lahatra. Dia arao foana ny fampianarana. Fatoranao dony atonao fa zao ny teniko aminao manarany Elia. Hatrany andao iaraka amiko. Hoe za hamonjy ny fanahiko hoe za tsy hamonjy, tsy hanarin'ny fanahiko fa hamonjy aho. Andao zay hamonjy ny fanahiny miaraka amin'ny Elia daholo amin'izay. Manerana an'izao tontolo zao. Honjeo ny fanahinao. Fa ny fanahy izay manova anarana dia ho faty ozy dada Yahva. Araka ny tenin'ny mpaminany Ezekely, mpaminany Israelianina zany. Ary ny mpanota rehetra tsy mihaino anareo zany ozy dada Yahva, ary izy tsy azonareo terena. Fa tsy mihaino izy. Tsy misy an'izany hoe mivavaka dia mifona, dia mivavaka dia mifona, dia manao ny ataony dia mifona dia manao ny ataony. Tsisy Andriamanitra ny teny an'izany. Fa ny mpanota dia ho anefako any amin'ny farimy rehetra hafa ny teneny. Fandringanana, fatezerana mirehitra. Zany ny miandry ny mpanota oatra anareo io. Dia nareo mpanota rehetrarehetra amin'ity planeta Terre ity. Mpanota daholo nareo olombelona rehetrarehetra. Tsy misy afaka na ny ray azana. Honjeo ny fanahinareo. Nao anaraka ny Elia. Efa afaka itsika. Dada malala Yahva aho. Nambarako ny teninao ary tamin'ny fitiavana sy ny hery be avy any aminao. Ny nanam-porofona izay mbola ianao ihany koa ny manam-porofo. Satria teninao avokoa zao fa tena fitiavana ny teninao. Nampisinao miariary amin'izay fa tenenao ilay Andriamanitra Abrahama. Nasianao miariary hatrany amin'ny anaranao. Ary nasianao miariary natao hitam-poko hitam-pirenena
fa tsy mahay manota izay miaraka aminao. Zao Eliany ranao zao mihitsy ny vavolombelona sy izay rehetra efa nataonao hita maso manaraka any. Dada Iava malalo, sambatra izay tafaraka aminao, fa tena voasoratra any amin'ny lanitiny lanitra ny anarany, tena avitra izy ary ho tonga soa ny amin'ny lanitiny lanitra. Vonjeo izay mandre an'izao teny izao, avoto Dada Iava fa lo hivavaka izay tiany mitady ianao. Vonjeo ny tsirairay avy fa tena fitiavana ianao, tonga ny andro tsy maintsy ampahafantarana ny olona marina mba hiverenao any aminao, satria mandeha ny fandringanana, efa mandeha ny mpandringana. Dada Iava, vonjeo izay mbola azo vonjena, avoto izay mbola azo avotana, atao maimiaino izay mbola afaka mandre, voninahitra no mandrakizay. Saotra betsaka Dada Mala Iava, minarany Iaosy. Amen. Dia mirary esotsika etra samy tenao soa ho amin'ny fitoza fampianarana manaraka ary ny hatsarany Dada Mala Iava angy ho aminareo tsiray avy ho amin'ny manaraka indray.